taranja baolina kitra Nitohy ny fiadiana ny tompon-dakan'Analamanga ho an'ny sokajy zandriny ka teny mikanjana tany-katsaka indray ny faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity tsara ny vokatra ho an'ny jet madana ny Nitohy de taona tamin'ity faran'ny herinandro ity satria dia samy navoaka nandresy avokoa na ny latsaky ny 17 taona na ny latsaky ny 15 taona ny latsaky ny 17 taona nandresy ny ASFA tamin'isa ronoray ary ireo latsaky ny 15 taona kosa dia nandresy ny kitra tamin'isa efatra nohotra. Ny kianjana tany-katsaka indray no nandray ny fanjanana fiadiana ny tompon-dakan'Analamanga ho an'ny latsaky ny 17 taona sy ny 15 taona tamin'ity faran'ny herinandro ity ho an'ny taranja baolina kitra. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fiaonana teo amin'ny ASFA manao akanjo manga amin'ny sary sy ny Nitohy de taona na ny jet mada manao akanjo fotsy. Ny jet mada teto no nivoaka mpandresy tamin'isa ronoray. Baolina tafiditra teo amin'ny fidirana voalohany avokoa no matin'ny jet mada tamin'ny alalan'ny Philippe sy Alex, tarika tamin'ny isa ronotra ny jet mada teo ampialatsasatra. Nanindry mafy ny ASFA teo amin'ny fidirana faharoa kanefa tsy nentina tafiditra baolina mihitsy raha tsy tany amin'ny 10 minitra tsy hiravana. Ny jet mada kosa tetsy ankilan'izay dia niary tena fotsiny sisa nanamafy ny vodilarany nitazona ny tombon'isa efazony. Io isa ronoray io misarahany rotota tamin'ity fiaonana ity ka nibatany ny jet mada ny fandresena. Teo amin'ny latsaky ny 15 taona dia mbola nivoaka mpandresy ihany koa ny jet mada voalohany manao akanjo mavo amin'ny sary, nanoloana ny ekipan'ny kitra manao akanjo mena tamin'isa efatra nohotra. Vao 10 minitra monja nanomboana dia nirafitra tsara ny rindram-panafiana ho an'ny jet mada. Ikevinina laharana fahafolo no napiditra ny baolina voalohany ho an'ny jet. Telo minitra tao aoriana io dia mbola napiditra baolina iray faharoa indray ny jet mada tamin'ny alalan'ny asina laharana fahafito. Nitarika ronotra teo zareo, io isy ihany koa no nentin'ny rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia toy ny nanao fanazarantena sisa ny jet mada nanotikodina ny baolina. Vokany mbola ny ampy roa indray ny baolina matin'izy ireo tamin'ny alalan'ny Jordan sy Jivaji, efatra nohotra io ny safarany nisarahana ka nivoahan'ny jet mada mpandresy.